moa tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempoly ny fanany masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompo ny tenanareo ianareo. Korintiana 1:9-10. Resaka mahakasika ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasam-batana indray isika androany. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra lehibe fanavaozana ara-pahasalamana. Ny fanatanjahantena dia fanafody tsy vidim-bola. Fanafody tsy vidim-bola. Ny rehetra dia afaka manao an'ity fanatanjahantena ity. Na any amin'ny toerana misy antsika any. Efa niresantsika tany aloha tany fa tokony hanokana 30 minitra isan'andro isika mba anaovana fanatanjahantena, hampiasa vatana, indrindra fa ireo olona izay tena miasa birao, manao asa saina zany any an-raham-barotra any dia tokony hanokana an'izy io. Ka izao arena ny fahasalamana, arena ny fahasalamana. Ary io fananana arena sarobidy io dia fanomezana manokana avy amin'Andriamanitra. Matetika akatsahantsika fatratra, andanitsika ny fotoanantsika rehetra ny fitadiavana ny arena, ny vola, ny fahaizana. Tsy misy maharatsy en'izany kanefa ambony lavitra izany noho izany no tokony ikatsahantsika ny fahasalamana, ny ahatonga antsika ho salama. Zao anie fahotana lehibe mihitsy ny fanimbazimbana sy ny fandikana ny lalàn'ny fahasalamana. Tsy hoe ny mandika ny didin'Andriamanitra ihany zany ny fahotana, fa ny fandikana ny lalàn'ny fahasalamana dia tena fahotana lehibe mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany mahatonga antsika hanokana fotoana be dia be, hanokana fotoana tarikevitra, hanokana hery be dia be mihitsy mba ahafahana mifampizara, mifanoro, mifananatra ny amin'ity fanavaozana ara-pahasalamana ity. Misy fanambarana mahagaga ity ny hoe mety animba kely ny sofintsika, mety hanaitra antsika. Le fanambarana dia manao hoe ny fahantrana dia fitahiana. Ohatry ny hafahafa zany, ahoana ny mahatonga ny fitahiana ho fahantrana? Eny ratsy aloha ny fahantrana, kanefa ny soratra masina mampianatra antsika, mampafantatra fa eo amintsika mandrakariva ny fahantrana. Inona ny antony mahatonga an'izany? Ny antaridalana iteny hoe fitahiana ny fahantrana. Zao ny antony, mba hahatonga antsika, mba havidibitika, tsy hidodonanam-poana, tsy handany fotoana amin'ny tsy antony. Ny olona mahantra indrindra dia ny olona mandany ny fotoanany amin'ny tsy antony. Ka ny zavatra voalohany izay tokony hokatsahan'ny ray aman-dreny dia ny hanana ny zanany, zanakitsika vatana tomady, mba ho lehilahy sy vehivavy matanjaka any aoriana amin'ny alalan'ny fampiasam-batana. Inona ny tombontsoa avy amin'ny fampiasam-batana? Ny tombontsoa avy amin'ny fampiasam-batana dia zao: manatanjaka antsika, mahatonga fahaela velona, mahatsara ny fikoriana ny rà, ary indrindra mampisokatra ny saina, manatsara ny fiasan'ireo taova maro any anatintsika ny fampiasam-batana. Ny fampiasam-batana koa dia tsy tokony hoe hisakana ny fikolokoloana ny lafin'ny ara-tsaina, fa mirindra ireo. Ary dia tombontsoa avy amin'ny asa ara-batana ny fampifandanjana ny asan'ny saina mba tsy ho reraka loatra. Ilaina zany ny fampiasam-batana. Ary ny olona mampiasa vatana dia lazaina antsika fa tena salama, manana toe-batana salama, kanefa aoka ampifandanjana ny asa vatana sy ny asan'ny saina. Tokony ampiasaina sy kolokoloina ny herin'ny vatana sy ny saina iray manontolo mba hananantsika olombelona toe-batana sy toe-tsaina mirindra, mba hirindra zany ireo lafiny anankiroa ireo. Mitovy ny ara-batana, mitovy ny ara-tsaina, tena mirindra satria mifampiankina ny ireo. Raha salama ny vatana, salama ny saina. Raha salama ny saina, salama ny vatana. Firifiry moa zany tsika no indraindray mety hoe tsy salama, misy aretina mitaiza ny vatana, dia manao koa ny saina, voadona koa ny saina. Fa ilaina izany firindran'ny asa vatana sy ny asa saina izany. Zao zany no tsoakevitra ety am-pamaranana, aoka hampiasa vatana isika 30 minitra isan'andro ary ampifandanjana ny asan'ny saina. Ka izao rehefa mikolokolo ny herim-batana isika dia voakolokolo azy ny herin-tsaina. Amin'ny fampiasam-batana dia mifoka rivotra madio, manala sorisory dia milamina ihany koa ny saintsika. Hitanao ny tompo mba hampitoetra zany lesona sarobidy zany ho ampiariny amin'ny fiainantsika. Hivavaka isika. Misaotra tompo tsara satria manoro hevitra anay hatrany ianao. Nomenao anay ny vatanay sy ny sainay, indraindray tsy nampiasainay tamin'ny fomba tsy mahasoa izy ireny. Fa ankehitriny kosa dia
anapa-kevitra izay mba ampiasa ny vatana fanatanjahantena, ireo fampiasam-batana mitondra fahasalamana ary dia ho salama ihany koa ny sainay. Da io ny rehetra manaraka izao fandahana izao, tonononao azy ireo ny fitahiana manana ambiampy avy any aminao, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.